Faly miarahaba antsika rehetra zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy izay manaraka ny Facebook zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy nahatratra zao 10 taona zao. Ka ny fanamariantsika ny 10 taona dia fifaliana ho an'ny Prof Benefilem ny miaraka amintsika ary manolotra koa reo pastora maro teolojianina andray anjara ao anatiny zany fankalazana ny 10 taona zany. Raha tsika mifanesisy eo ny fampianarana, lahateny, toriteny, ho fampahirezana sy ho entin'ny tompo koa mamangy atsika amin'izao vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena zao. Fanadrifindrindra amin'ity vanim-potoana sarotra lalovan'ny firenena ny Covid-19 tia ny fankalazantsika ny 10 taona. Nefa na dia eo azy zany dia isaorana manokana ny teknisianina rehetra, ny admin izay manao ny ainy tsy ho zavatra fa atsika manaraka ro fampianarana lahateny ary toriteny amin'izao 10 taona zao. Eto am-pamaranana dia mety maro ny zavatra hitatsika ao anatin'ny Facebook zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy, saingy tahaka ny vocational izy ireny izay ratsy erina ary izay tsara atelemo. Ny tena tanjon'ny fampianarana dia ny hamaro-toerana ny tradisiona ny fanekempinotsika indrindra fa ny tena andritra eo amin'ny fiainantsika. Ary ambonin'izany rehetra zany dia mahirezintsika rehetra ho tratrany 10 taona manaraka indray ary Jesosy tompony fiadanana ombantsika tsirairay avy. Amen.
Aoka hiara-mivavaka isika rehetra tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra rainay tsara indrindra izay any an-danitro noho ny fitantananao anay indray ka mbola mahatratra izao fankalazana ny ivon'ny fahafolo taonan'ny vondrona ZDFLM izao indray zahay. Misaotra anao izay raha mbola omenao ity fotoana ity koa ahafahanay mandre izao fampianarana ny soratra masina izao. Mangataka ny fitarihan'ny fanainao masina zahay amin'izany. Ary mangataka ihany koa ianao no hanomana ny foampanahan'ny tsirairay amin'ny alalan'izany fanainao masina izany mba aizany mandray ny fampianarana avy aminao dia ny fampianarana ny teninao izany. Apetraka ifeno am-pelatananao ho an'ny mpanaraka rehetra izao fampianarana izao amin'ny alalan'izao tambajotra serasera izao mba hoeniky ny voninahitra irery ihany izay rehetra hatao. Amin'ny anaranao Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen. Faly miarabantsika rehetra indray ry havana mahatratra ity fotoana ity. Ny anjara fampianarana izay homena antsika amin'ity fotoana ity dia ny amin'ny fitarihan tenin'ny Hebreo 10 sy ny teolojia lalina hita ao anatin'izany Hebreo 10 izany. Ny epistily ho an'ny Hebreo dia anisan'ny epistily lehibe ao amin'ny testamenta vaovao. Raha ny fanasokajiana ny testamenta vaovao no jerena dia ambara fa ny epistily ho an'ny Romanina sy ny Korintianina voalohany sy faharoa ary ny Galatianina no voalaza fa epistily lehibe. Kanefa tsy latsa-danja amin'ireo ihany koa ny epistily ho an'ny Hebreo, na eo amin'ny lanja ara-tsoratra masina zany, na eo amin'ny ara-teolojika izany, na ihany koa eo amin'ny hahavilentan'ny fomba-tsoratra sy ny firindrany, ary indrindra eo amin'ny halavany. Misy toko 12 mantsy ny epistily ho an'ny Hebreo, ary anisan'ny toko manana ny maha-izy azy ny toko 10 izay hianarantsika amin'ity anio ity. Koa mba ahafahana miroso amin'ny fampianarana ary dia ireto no drafitra arahantsika amin'izany fampianarana izany. Voalohany dia ho jerentsika aloha ny epistily ho an'ny Hebreo
atao indray mijery. Ny faharoa dia hojerentsika indray ny Hebreo 10 sy ireo teolojia izay hita ao. Hojerentsika voalohany ary ny epistily ho an'ny Hebreo atao indray mijery. Epistily ho an'ny Hebreo no iantsonany epistily. Ny teny hoe Hebreo anefa dia tsy hita mihitsy ao anatin'ity epistily ity. Noho izany dia heverina fa tsy anarana nomen'ny mpanoratra ny epistily hatramo voalohany ny hoe Hebreo, fa vao napetraka taty aoriana. Araka ny fandinihan'ny mpandinika ary, dia ny faraparan'ny taonjato faharoa no nisehoany io anarana hoe epistily ho an'ny Hebreo voalohany, ka i Pantène sy Tertullien, mpampianatra tany Alexandrie no nametraka azy. Araka ny fanazavana nomeny izy ireo dia vokatry ny famakafakana-izy ireo ny votoatin'ny epistily no nahatonga azy ireo nanome io anarana io. Nambarany tamin'izany mantsy fa tokony ho fiangonana na kristianina teratany jiosy na koa Hebreo no nanoratana sy andefasana ity epistily ity. Ny amin'ny mpanoratra indray dia tombana ny mpandinika fa olona mitovitovy fahaizana ankapobeny sy aratsoratra masina tamin'ny Paoly no tokony ho loharano na azahoana ity epistily ity. Ny maro aza dia miombon-kevitra fa i Paoly no nanoratra ny epistily. Ary izany no antony nametrahana azy manarakaraka ny Filemonina ka nieverana azy ho epistily faha 410 sady farany no soratan'ny Paoly. Araka ny hevitr'ireo mpandinika hatranainy koa dia misy fitovizana ara-potokevitra teolojika amin'ireo epistily lehibe nosoratan'ny Paoly ity epistily ity, ka izany hoy izy ireo no anaporofona fa i Paoly no nanoratra ny epistily. Ireto ary misy ohatra vitsivitsy amin'izany. Ny voalohany dia ny fijalian'i Jesosy izay maneho ny endriky ny fanoavany tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra rainy. Tatsika eo amin'ny Hebreo 5:15 sy ny 10:17 izany, ary hita ihany koa amin'ny Filipianina 2:2-5 sy ny Romanina 5:17. Ny faharoa dia ny filazana ny tsy fahaizan'ny lalàna mamonjy ny mpanota ka mahatonga azy no soloina ny fahasoavan'i Jesosy. Hebreo 10:1-10. Hitantsika ihany koa amin'ny Galatiana 3:1-2 sy ny 5:20 izany. Noho izany, hoy ireto mpandinika ireto, dia i Paoly no nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Etsakilany kosa nefa dia misy ireo manampahaizana hafa izay nilaza fa tsy Paoly velively no nanoratra ny epistily, ary ireto misy antony vitsivitsy izay hanamarinana izy ireo fa tsy Paoly no nanoratra ny epistily. Ny voalohany, tsy misy filazana ao amin'ny epistily na mivantana izany na ankolaka ahazona manamarina fa asa soratry Paoly ity epistily ity. Araka ny hita amin'ireo epistiliny Paoly nefa dia fomba ny milaza mivantana sy mazava fa izy tokoa no nanoratra. Ohatra amin'izany ny hoe Paoly, apôstôlin'i Jesosy Kristy, izay saika hita amin'ny epistiliny rehetra ary zara lasa formule raikitra ahafantarana ny mahavy aminy tokoa ilay epistily izany. Ny faharoa, tsy hita amin'ity Hebreo ity ny fitarihan-teny sy ny fombafomba mahazatra an'ny Paoly, izay ahitana ny fiarabana apôstôlika mampiavaka azy sy fandrona mazava ny anaran'ny fiangonana na ny olona izay andefasany ny epistily. Ny fahatelo dia tsy mitovy ny fomba fanononana ny anaran'ny Tompo amin'ity Hebreo ity sy ny amin'ny epistily ny Paoly. Ny an'ny Paoly dia toy izao ny fanononany azy: Jesosy Kristy, Jesosy Tompontsika, na Jesosy Tompo, na ny Tompontsika, na Kristy Jesosy. Izay hita ato amin'ny Hebreo kosa nefa dia izao: zanaka, Jesosy, ary tsy misy fanampiny ireo. Tompo, tsy misy fanampiny ihany koa, na ny hoe
tompontsika. Izany hoe tsy hita loatra ato amin'ny Hebreo ny fomba fampiharan'ny Paoly mandrakariva ny titra hoe Kristy tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fahaefatra, miresaka betsaka momba ny fomba mpivavahana tranain'ny Jiosy, indrindra ny amin'ny fisoronana izay avoitra manokana ny mpanoratra ny Hebreo. Tsy fomban'ny Paoly loatra nefa izany noho ny maha apôstôlin'ny jentilisa azy. Ny fahadimy, miresaka betsaka ihany koa mikasika ny fanandratana an'ny kristiany an-danitra ny Hebreo, izay misongadina ao amin'ny epistilin'ny Paoly kosa nefa dia ny fanambarana ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Raha tsy Paoly ary no nanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo, dia iza? Tertullien dia milaza fa i Barnabasy no nanoratra ny epistily satria io no niaraka tamin'i Paoly hoy izy ka mitovitovy fijery teolojika aminy. Misy ihany koa ireo mpandinika sasany milaza fa na Silasy na Akwila no nanoratra azy satria sady Jiosy na Silasy na Akwila, ary Silasy dia mpianatry Paoly, raha naman'ny Paoly akaiky kosa i Akwila. I Lutera indray dia milaza fa i Apôlôsy no nanoratra ny epistily. Ny antony hoy izy dia kristianina nahay nandahateny fatratra sy nahery nandresy lahatra ny Jiosy mpiray firenena aminy i Apôlôsy. Araka izany, raha jerena tokoa ny epistily ho an'ny Hebreo izay toa mifono fandresen-dahatra ny Jiosy, dia tandrify ny ilazana fa Apôlôsy no nanoratra ny epistily. Apôlôsy rahateo dia olona manam-pahaizana sady nandrato fianarana ambony momba fahalalana ankapobeny sy ara-teolojika. Ny alan'ny mpandinika nefa izany mahampanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo an'ny Apôlôsy izany taty aoriana, ka dia napetraka aminy hoe tsy fantatra mandraka ankehitriny ny amin'izay tena nanoratra ity epistily ho an'ny Hebreo ity. Ny amin'ny nandefasana ny epistily indray dia misy milaza fa ny kristianina tany Roma no nanoratana ny epistily ho an'ny Hebreo noho ny fisiany teny fanaovam-beloma hoe izay any Italia. Tatsika zany ao amin'ny toko 720 andiny 420. Marihana nefa fa tsy dia mazava loatra amin'ny mpandinika ny tena tiany io teny io hambara, ka nilazan'izy ireo fa tsy tokony ho ny kristianina romanina izay avy amin'ny konteksta jentilisa ny akamarony no nandefasana ny Hebreo. Misy indray milaza fa ny fiangonana kristianina Jiosy tany Aleksandria no nandefasana ity Hebreo ity, satria tany no nisy Jiosy betsaka indrindra ankoatra ny tany Babilôna sy Palestina tany razan'izy ireo. Fa izay nironan'ny hevitry ny mpandinika maro sady mbola be mpitana hatramin'izao dia ny hoe nalefa ho an'ny kristianina Jiosy tany Palestina ny epistily ho an'ny Hebreo, ary taty aoriana dia naparitaka tamin'ireo fiangonana nahitana kristianina Jiosy ihany koa izy, ka izany no nahitana azy tany Roma sy tany Aleksandria araka ny voalaza teo. Ny amin'ny daty nanoratana dia samy manana ny heviny ny mpandinika. Misy ny milaza fa tokony ho talohan'ny taona 470 AD satria tamin'io no nampiasain'ny Clément any Roma azy voalohany, izay nandrafetany ny epistily nalefany ho an'ny fiangonan'ny Korinto. Misy indray ny milaza fa nosoratana taloha kely ny taona 70 AD izay naharava ny tempolin'i Jerosalema izy ity, satria miresaka betsaka ny amin'ny fanompoam-pivavahana sy ny fisoronana fanao tao amin'ny tempoly, izay maneho fa tsy mbola rava ny tempoly tamin'izany. Araka izany dia tokony ho voasoratra tamin'ny taona 580 na 480 ny epistily ho an'ny Hebreo. Ny toerana nanoratana dia mipetraka ho tsy fantatra hatreto aloha, toy ny momba ny mpanoratra ihany koa. Anisan'ny antony nanoratana ny epistily hafa ny fisisihan'ny fampianaran-diso na koa ny fikorontanana niseho
na koa ny fitondrantena ny vaona tamin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra izay samy nilana fantsiana sy fanamafisana amin'ny fampianarana apôstôlika avokoa. Ireo rehetra ireo anefa dia samy tsy nisy hita tamin'ny fiangonana kristianina izay nanoratana ny Hebreo. Izay hita taratra tao kosa dia ny fidiran'ny fisalasalana tsikelikely tamin'ireo kristianina jiosy ny amin'ny fahalavorarian'ny fanavotana vita an' Jesosy ka nahatonga azy ireo nianangatsika tamin'ny finoana an' Jesosy na dia efa ela ihany aza no naha kristianina azy ireo. Hebreo 5:1-12. Raha lazaina amin'ny ankapobeny zany dia toa ny hemitra tsikelikely tamin'ny finoana sy tamin'ny fahatokiana ny famonjena vita an' Jesosy ireto kristianina jiosy ireto koa dia ho fampaherezana sy ho fanamafisana orina azy ireo amin'ny finoana madio no antony ty toriteny sy anaparitahana azy ho epistily ho an'ny Hebreo. Anisan'ny tena nampihemitra ireto kristianina jiosy ireto mantsy ka nahatonga azy ireo nangatsiapo tamin'ny fivavahana kristianina ny fahatserovana sy fanembonana ny foto-kevitra amam-pomba mpivavahana nentim-paharazana fanao tao amin'ny tempoly izay tsy nahitana intsony ny lalan'ny Mosesy sy ny fisoronana na natanterahana fanatitra isan-karazany ka nofehezina ankapobeny tamin'ny finoana an' Jesosy fotsiny izany. Noho izany dia voan'ny fisalasalana ireo ka velom-panontaniana hoe moa ve azo antoka fa voasolo ny fanavotana nataon'i Jesosy ireo rehetra natolotr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny razana ireo, ary dia azo antoka hahavonjy tokoa ve io nataon'i Jesosy io raha toa ka foanana tanteraka ny fomba mpivavahana jiosy. Koa mba ho famerenana amin'ny laony indray ireto kristianina ireto tena ho amin'ny finoana sy ny fahatokiana tanteraka an' Jesosy ary dia nanao fampitahana an' Jesosy sy ny anjely, nanao fampitahana an' Jesosy sy Mosesy, ary nanao fampitahana an' Jesosy sy Arona ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo. Tsy misy fahatiantoka ho azy ireo na dia kely aza ny fahafoizany ny fomba mpivavahan-drazany taloha satria aloka sy tandindon' Jesosy avokoa ireny, ka rehefa tonga Jesosy dia foana ho azy ny tandindona. Ny foto-kevin-dehiben'ny epistily ho an'ny Hebreo ary amin'ny ankapobeny dia tsy hafa fa fanandratana ny mahampisorona be mandrakizay an' Jesosy noho ny nanatanterahany tamin'ny tenany masina ny fanavotana ho antsika olombelona. Amin'izany dia mametraka hafatra ho antsika ny mpanoratra hoe aoka isika tsy mba ho namana izay mihemitra ho amin'ny fahaverezana fa handroso ho amin'ny famonjena. Hebreo 10:7-13. Izany koa ry havana no mitondra antsika hijery ny amin'ny Hebreo 10. Ka dia hojerentsika amin'ny tapany faharoa zany ny Hebreo 10 sy ny teolojia izay hita ao. Araka ny hevitry ny mpandinika dia azo zaraina ho telo ity Hebreo 10 ity, ary ireto avy izany fizarana izany. Ny voalohany dia Kristy no fahatanterahan'ny sorona rehetra, 1 ka hatramin'ny 12 izany. Ny faharoa dia fanehona ny mahambony ny soron'ny Kristy, 7 ka hatramin'ny 1:30, ary ny fahatelo farany dia ny antso ho amin'ny faharetana, 2:30 ka hatramin'ny 7:30. Jerentsika voalohany ary fa Kristy no fahatanterahan'ny sorona rehetra. Ny testamenta taloha dia tsy manana teny tokana hanondrona ny fanatitra na ny sorona tao fanao tao amin'ny taberna kely tany anefitra na tao amin'ny tempoly tao Jerosalema. Voambolana maro no ilazany izany satria maro ireo karazana fanatitra resahina ao amin'ny testamenta taloha, fa azo zaraina ho roa karazana izany, dia ny fanatitra latsa-drà sy ny fanatitra tsy misy rà.
Ny fanatitra tsy nisy raha dia fanatitra hohanina sy fisotro na ahidina zany. Fa ny fanatitra misy fampiasana raha no asiana resaka bebe kokoa eto. Ny sorona na fanatitra latsa-dra teo amin'ny Israely dia famonoana biby atao fanatitra ho an'Andriamanitra. Natao izany mba hikendrena fahavelomana ho an'ny mpanatitra, izany hoe hampiombona ny mpanao sorona amin'Andriamanitra, ka ny raha no fitaovana ampiasaina mba hahatomombana izany. Tatsika zany amin'ny Levitikos 19:1-5. Ny fanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely no loharan'ny poiran'izany fanao izany. Ny fidin'ny Israely ho olony Andriamanitra ka nanao fanekena taminy, mba ho Andriamanitra irery no ho Andriamanitra ny Israely, ary Israely dia ho olony. Deuteronomia 5:2-9-10 Koa izany fanekena izany no fitaovana nentin'Andriamanitra ny fandraisany tamin'ny olona, ary dia ny raha no marika hita maso ho vavolombelon'ny fanekena. Tamin'ny fotoana nahatsapany zanak'Israely fa tafasaraka tamin'Andriamanitra izy, na niala ny fanekena, dia tsy sahy nanatona an'Andriamanitra izy raha tsy nitondra biby atao fanatitra halatsa-dra na hatao sorona ho avitra noho ny fahotana. Ny fanatitra no tsy maintsy natao rehefa te hiaona amin'ny Jehovah Andriamanitra, araka ny teniny ao amin'ny Exodus 7:2-5 manao hoe: aoka tsy hisy iseho foana tsy mitondra fanatitra eo anatrehako. Reto avy ary ny karazana fanatitra nisy raha alatsaka ataon'ny zanak'Israely: ny fanatitra hodorana, ny fanatitra no niota, ny fanatim-panorenana, ny fanatim-pihavanana, ny fanatim-pisaorana ary ny fanatitra an-tsitrapo, ao ihany koa ny fanatim-boady. Tamin'ireo fanatitra latsa-dra rehetra ireo dia ny mpisorona be ihany no mandray anjara ara ritoaly feno. Ny biby natao fanatitra kosa dia omby, ondry, osy tsy misy kilema, ao ihany koa ny voromailala ho an'ny mpitondra tena sy ny mahantra. Ambara amin'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo anefa fa aloka sy tandindon'i Jesosy avokoa ireny, fa rehefa tonga Jesosy dia foana ho azy ny tandindona. Noho izany dia amafisiny fa Kristy no fahatanterahan'ny sorona rehetra. Ambara amin'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo fa tsy mahaisotra ny ota ny ranon'ny ombilahy sy ny ranon'ny osilahy. Tatsika zany amin'ny 4 amin'izao 10 izao. Toy izany koa ny fanatitra ataon'ny mpisorona rehetra izay manao fanompoam-pivavahana isan'andro. 5. Ambony noho ny mpisorona rehetra Jesosy, satria ny mpisorona dia dimbiasan'olombelona, fa Jesosy kosa tsy dimbiasan'izaniza sady tsy voafetra, fa tanteraka mandrakizay hatramin'ny fanavotana ny olombelona ny fisoronany. Ny ranomasina sarobidy no nanatanterahany teo amin'ny hazo fijaliana, fa tsy mba ranon'ny biby. Ny fahafatesan'i Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana no fanatitra amin'ny fisoronana ho fanonerana ny ota, ka ny fanatitra jiosy dia tonga amin'ny fahatanterahany tamin'ny alalan'ny nahafatesan'i Jesosy teo ambonin'ny hazo fijaliana, ary izany no fanatitra marina tokan'ny fotoana vaovao. Ny fahafatesan'i Jesosy izay nilatsahany rano teo ambonin'ny hazo fijaliana ary no nahatanterahany ny teny hoe fanatitra. Fanatitra izay fanao isan'andro, na natao tamin'ny Paska na tamin'ny andro fanavotana lehibe teo amin'ny tempoly. Fa tao aorian'ny zavanitranga tao Golgota dia tsy ilaina intsony ny fanatitra hafa ankoatry ny an'ny Kristy. Ary io no mahatonga antsika hijery indray ny tapany faharoa amin'izao Hebreo 10 izao, amin'izao fizarana izao, dia ny maha ambony
ny soron'ny Kristy. Trentsika faharoa ary ny mahambony ny soron'ny Kristy. Ny fampitahana ny fanompoam-pivavahana tao amin'ny tabernakely araka ny lalan'ny Mosesy sy ny fanompoam-pivavahana any an-danitra dia anisan'ny anasongadiana ny mpanoratra ity epistily ho an'ny Hebreo ity ny fahambonian'ny Kristy. Ny fahambonian'ny Kristy. Ny tao amin'ny tabernakely mantsy dia ny andraiketan'ny mpisorona be izay voatery ny fanolosolo noho ny fahafatesana sady nampiasana ny ranon'ny biby natao fanatitra izay tsy maintsy naverimberina isan'andro sy isan-taona kanefa voalaza fa tsy nahafaka sy nahadio akory ny heloky ny fahotana. Ny any an-danitra kosa dia fanompoam-pivavahana masina iandraiketan'ny Kristy mpisorona be mandrakizay izay nanatitra ny rany indray mandeha tsy niverina teo amin'ny hazofijaliana ho fanadiovana sy fanafahana tanteraka ny fahotana aman-keloko izay rehetra mino azy sady ahazony ihany koa ny fiainana mandrakizay. Manana ny maha-izy azy araka izany ny ranon'ny Kristy. Ny ranon'ny Kristy mantsy no fanatanterahan'ireo nokendren'Andriamanitra rehetra nampiasainy ny ra tamin'ny fomba mpivavahana zanak'Israely ireo. Jesosy Kristy no hany masina sy tsy manan-tsiny, tsy misy kilema eo anatrehan'Andriamanitra ka dia nekeny ny rany ho fanavotana antsika mpanota. Ny dikan'ny hoe manavitra dia mividy na misolo voina na koa manafaka ka dia tonga tompo ho an'izay nanatanterahana an'ireo ilay mpanavitra. Ary izany indrindra no mahatompontsika an Jesosy Kristy satria izy no nanavitra antsika. Eto amin'izao tontolo izao raha manavitra andevo ohatra ny olona iray dia misolo ny toerany fotsiny ilay mpanavitra dia afaka ilay andevo. Fa ny an Jesosy dia isika mpanota mihitsy izay mendrika ny ho faty no navotany ka dia tsy maintsy ny ainy no natolony ho antsika, ny ainy no natolony mba hanafaka antsika amin'ny fahafatesana. Io izany dia tsy fanavotana ho fitondrana ny fahotantsika sy fisoloana ny helontsika fotsiny ihany no notanterahan'i Jesosy tamin'izany fa tena famelomana antsika amin'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Izany hoe manana hery hahazoantsika fiainana mandrakizay noho ny finoana azy ny ain'i Jesosy izay natolony ho antsika tamin'ny rany. Rehefa afa-pahotana sy afa-keloka eo anatrehan'Andriamanitra isika noho ny ranon'ny Kristy dia amarininy sy amasininy amin'ny alalan'izany raha izany koa. Izany hoe ambara eto amin'izao Hebreo 10 izao ary fa Jesosy Kristy antoky ny fahafahantsika hiditra ampahatokiana ao amin'ny fitoerana masina. Hitantsika zany ao amin'ny 9:7-10. Izany hoe ny ranon'ny Kristy no fanalahidy manokatra ny lalantsika ho ao amin'Andriamanitra izay masina sy tanteraka. Teo amin'ny fivavahany zanak'Israely dia nosarahana tamin'ny alalan'ny lamba lehibe ny toeran'Andriamanitra izay ao amin'ny masina indrindra sy ny toeran'ny olona izay ao amin'ny masina ary ny kianjan'ny tempoly. Rehefa manao fanatitra ny mpisorona be vao mahazo miditra ao amin'ny masina indrindra ary izany dia indray mandeha isan-taona ihany no anaovana izany. Izany fisarahana izany dia maneho ny fahotan'ny olona izay efitra mampisaraka azy amin'Andriamanitra ray. Fa rehefa maty nandatsaka ny rano teo ambonin'ny hazofijaliana nefa Jesosy dia voalaza fa tritra ny vaky roa ilay lamba fampisarahana tao amin'ny tempoly. Araka ny filazan'ny Hebreo 10:20 dia tamin'ny alalan'ny nofony dia ny tena mandrany zany izay natolony teo amin'ny hazofijaliana no namakiany Jesosy teo amin'io lamba efitry ny fisarahana io. Midika izany
fa noho ny fanavotana vitan' Jesosy tamin'ny rany ho an'ny mpanota dia rava ny efitry ny heloky ny ota izay mampisaraka atsika amin'Andriamanitra na izay mampisaraka ny olona amin'Andriamanitra. Zany hoe efa tafaray sy tafahavana amin'Andriamanitra ny olona noho ny rany Kristy, ka dia ampirisihiny epistily ho an'ny Hebreo mba haharitra amin'izany. Zany ihany koa no mitarika atsika hijery ny tapany fahatelo sady farany amin'izao fizarana faharoa izao dia ny antso ho amin'ny faharetana. Ny fahatelo jerentsika zany dia ny antso ho amin'ny faharetana. Anisan'izay saika nampiemitra ny kristianina jiosy tamin'ny fotoan'androny ny fisalasalana nahazo ireto kristianina jiosy ireto ny amin'ny famonjena amin'ny alalan'ny finoanan'i Jesosy Kristy irery ihany. Noho izany dia fananarana sy fampahirezana ireo kristianina jiosy ireo izay tratra izany fisalasalana izany ka saiky niemotra no ambarany epistily ho an'ny Hebreo. Ambaran'ny mpanoratra tamin'izy ireo tamin'ny fomba entitra sy mazava ary fa ampy tokoa ny famonjen'i Jesosy Kristy ka tsy misy tokony hampanahy azy ireo na dia kely aza. Izany hoe feno sady azo antoka tanteraka ny famonjena vitan'i Jesosy sy ny fivavahana amin'ny anarany ka tsy ilaina fanampiny hafa intsony. Koa dia manao antso avo ho amin'ny faharetana amin'ny finoanan'i Jesosy sy ny fanompona an'Andriamanitra ao aminy mba ahazoan'izy ireo ny famonjena marina ary ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo eto ka ilazany hoe fa tokony hanana faharetana ianareo mba ahazonareo izay lazay ny teny fikasana rehefa vitanareo ny sitrapon'Andriamanitra. 2:4 no ahitantsika izany. Ny tena ambara amin'izany hoe faharetana izany eto dia tsy hafa fa ny tsy fiovana amin'ny finoana sy ny fahatokinan'i Jesosy na manao ahoana halava ny fotoana iarahana aminy sy anompona an'Andriamanitra ao amin'ny fiangonana ary iandrasana ny ho fiaviany indray. Ny teny fikasana kosa dia ny famonjena nampanantenan'Andriamanitra ho antsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanalahy tokana izay nanolotra ny tena mandrany teo amin'ny hazo fijaliana ho fitondrana ny fahotantsika sy ho fisoloana ny helontsika mba ahazoantsika fiainana mandrakizay noho ny finoana azy. Rehefa vitantsika ny sitrapon'Andriamanitra dia azo izany teny fikasana izany isika. Ny sitrapon'Andriamanitra dia ny inoantsika an Jesosy sy ny famonjena vitany. Tsy sitrak'Andriamanitra tokoa ny iemoran'ny kristianina ka izany no ampirisihiny mpanoratra eto hoe fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. 2:7 manamafy sy manantitrantitra ry havana ny fampahirezana sy fampirisihana ny kristianina hanana faharetana amin'ny finoanan'i Jesosy ity andininy farany amin'ny 10 ity ka ambarany amin'izany fa fahaverezana no miandry izay miemotra. Ny hoe miemotra eto dia tsy ny olona izay tsy maharitra amin'ny finoana fotsiny ihany fa koa ilazana ireo izay mivary lavo amin'ny fahotana sy ny faharatsiana samihafa vokatra izany tsy finoana izany. Ny finoana mantsy dia tsy fomba handraisantsika ny famonjena fotsiny fa hery ihany koa hiasany fanahy masina amintsika mba hitarihany antsika hiala amin'ny fahotana rehetra sy hiarovany antsika tsy hizotra amin'izany intsony fa mba handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra ihany koa. Noho izany izay miemotra amin'ny finoana dia very hery hanoerana ny fahotana ka dia tarihiny devoly makany amin'ny fahaverezana ka mba tsy iemoran'ny kristianina jiosy ary fa mba ny hinony sy handrotsony amin'izany hatramin'ny farany amin'ny faharetana no fampahirezana sy famporisihina faratampony ary firarian-tsoa apetraky ny mpanoratra ny Hebreo amin'izao andininy farany amin'ny 10 izao izay azo lazaina fa anisany mavesa-danja indrindra amin'ity epistily ity.
raha fitinana ry havana izay voalaza izay dia izao no azo amintinana azy. Anisan'ny foto-kevin-dehibe ny epistily ho an'ny Hebreo ny fampirisihana ireo kristianina jiosy mba haharitra amin'ny finoana sy ny famonjena vitan' Jesosy. Ambara mpanoratra ihany koa ny fanandratana ny mahampisorona be mandrakizay an Jesosy no nahatanterahany tamin'ny tenany masina ny fanavotany ho antsika olombelona. Ato amin'ny Hebreo 10 no anasongadinana ny amin'ny fanavotana vitan' Jesosy. Ka amin'izany no anehoana fa Jesosy no fahatanterahany sorona rehetra, satria tao aorian'ny zavanitranga ny Golgota dia tsy ilaina intsony ny fanatitra hafa ankoatra ny an'ny Kristy. Aseho eto amin'ny 10 ity ihany koa fa ambony ny soron'ny Kristy, satria izy dia nanatitra ny rany indray mandeha tsy niverina teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana sy fanafahana tanteraka ny fahotana aman-keliko izay rehetra mino azy, sady azona ihany koa ny fiainana mandrakizay. Ary farany dia ambara mpanoratra eto amin'ny Hebreo 10 ihany koa fa ampy tokoa ny famonjen'i Jesosy Kristy, ka tsy misy tokony hampanahy azy ireo na dia kely aza izany, satria feno sady azo antoka tanteraka ny famonjena vitan' Jesosy. Amin'izany ary no anaovan'ny mpanoratra fampirisihana sy fampahirezana ireo kristianina jiosy izay tratra ny fisalasalanany amin'izany, ka saika niemotra ka nilazany hoe fa isika tsy mba naman'izay miemotra ho amin'ny fahaverezana fa naman'izay mino ho amin'ny famonjena ny fanahy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ray izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy maharitra mandrakizay. Amen. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao Jesosy eo fa mbola tianao ahafantatra betsaka ny amin'ny fanavotana nataonao ho anay tokoa izahay, ka mbola nomenao ity fampianarana ity indray. Dia ny fanahinao masina no hiasa ty anatinay tsirairay, ka hiazona anay mandrakariva amin'ny finoana marina anao Jesosy Kristy sy ny famonjena vitanao ho anay, ary ampahirezo hatrany ihany koa izahay mba tsy hiemotra amin'ny fanarahana anao fa handroso ho amin'izany finoananao izany hatrany hatrany. Ny anaran'i Jesosy no anaovana izany vavaka izany. Amen.
ifikiro fatsy sandoka tsy mba mety lany fitiavany nelierantany ny lazany esomauto o ny fiainana ifikiro fatsy sandoka manume izay mitaraina fa mahery nony mahery tsy mifidy anisanisa fa miaino mandrakariva lay mahery nony mahery tsy mba mety lany fitiavany nelierantany ny lazany esomauto o ny fiainana ifikiro fatsy sandoka tsy mba mety lany fitiavany nelierantany ny lazany esomauto o ny fiainana ifikiro fatsy sandoka tsy mba mety lany fitiavany nelierantany ny lazany esomauto o ny fiainana ifikiro fatsy sandoka sesotompono de hazaina izy any no tenilaina fa mahery nony mahery isoloeloka tsy antery nanavotra ireo very
antsika rehetra mpikambana atao amin'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy na ny ZFLM. Ny fafito amby roapolo ny volana May taona 2024 sy ny fito amby roapolo ny volana May taona 2024. Feno folo taona katroka amin'ity taona ity ny orenan'ny vondrona Facebook ny zanaky ny fiangonana Luterana Malagasy. Tsy avelantsika handalo fotsiny zany fotoana izany fa ankalazaintsika amin'ny fomba manokana. Hisy karazana hetsika maro izay hatao eto amin'ny ZFLM toy ny fampianarana, toriteny sy ny maro samihafa. Ny faneva izay iorenany zao fankalazana izao dia ny anankiray tam'izay nomenareo mpikambana ihany dia ny Hebreo 10:4 Hebreo 10:4 mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Aroka isika ifampandinika hampandroso ny fitiavana sy ny asa tsara. Fotoana izay tokony hibanjinantsika tsirairay tokoa na ny fiangonana koa aza, izany faneva izany tokoa izao fotoana sarotra lalova ny ankohonana sy ny fiangonana ary ny firenena izao. Fotoana izay tsy maintsy hanehoantsika ilay fitiavan'i Kristy ka hiseho vatana amin'ny alalan'ny asa tsara izay ataontsika eo anivon'ny ankohonantsika, ny fiangonana ary ny firenena. Ireto azy misy daty fitadidy izay tsy tokony ho adinontsika. Manomboka amin'ny fa 24 ny volana May ka hatramin'ny fa 30 ny volana May dia isy fampianarana marobe izay andeha live eto amin'ny vondrona ZFLM. Ka isy fampianarana 4 isan'andro izay harahintsika amin'izany. Ny vondrona ZFLM ihany koa moa zany dia nihitatra amina zavatra marobe tahaka ny YouTube ary ny any amin'ny page ihany koa ary indrindrandrindra ihany koa ny famoronana application zay azontsika ampiasaina amin'ny finday. Ireto ihany koa misy daty hafa manomboka amin'ny fa 4 Oktobra ka hatramin'ny 1 volana Novambra no tampony ny fankalazantsika ary ny fa 13 ny volana May ka hatramin'ny fa 17 ny volana May taona 2024 no amaranana izany fankalazana izany. Dia mirary antsika rehetra hanaraka sy anjoy ny vondrona ZFLM azahoantsika ireo karazana fampianarana sy ahitantsika ihany koa ireo fanentahana maro samihafa momba ny logo sy ny hira faneva ary ireo tetikasa foezaka sy lavitrezaka izay ka sainy vondrona hatao. Dia mirary ny fiadanan'ny tompo sy ny fanantenana velo amin'ny Kristy ho antsika rehetra. Sushi